Manolotra ny araba finaritra ho antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana gasy mafoaka. Atleta no vahintsika androany eto amin'ny televisionna malagasy dia tsy izany fa ireo Zoé Pradelin na Zoé izy dia isany nanandratra avo ny voninahim-pirenena malagasy tany ivelany ary nibata ny medaly volamena eo amin'ny bodybuilding. Iza marina moa Zoé manahoana ny fandaharam-potoanany andavanandro, inona no ezaka nataony nahazoana izany medaly volamena izany tany ivelany dia rahantsika hoe iza Zoé. Izy no reo Zoé Pradelin, Zoé no fiantso azy. Isaky ny amin'ny 12 atoandro no tonga manao fanazarantena eto amin'ny fitness center eto Antanimena Zoé. No niezaka taony isanandro no nazahoany medaly volamena amin'ny taranja bodybuilding. Tany amin'ny taona 2012 no nanomboka nandala ity taranja bodybuilding ity Zoé. Na tonga nanomboka nanaovako bodybuilding zany tamin'ny 2011 fa ny kotrana voalohany efa tamin'ny amin'ny 2000 tany nanomboka nanao musculation fa ny zavatra nataoko voalohany aloha arts martiaux dia hitako hoe mila vatana ngeza ihany ianao na manao arts martiaux fa lasa somary sahirana kely ianao raha sendra miady amin'ny olona maromaro ka somary kelikely ny vatana dia nanao musculation aloha fa mbola tsy bodybuilding nataoko dia taty aoriana izy hitako hoe feno dolo ny fepetra rehetra dia niakatra nanao compétition bodybuilding aho taty aoriana. Isanandro dia tsy maintsy manao fanazarantena izy hoe ka mandany adiny 4 eo izy, adiny 2 no tokany amin'ny atoandro ary adiny 2 amin'ny takariva. Ho anahy manokana zany satria zaho mantsy mbola misy asa ataoko zany satria zaho manana ny asa antonasako manokana zany ankoatra bodybuilding dia zaho aloha miasa any ampiasana dia amin'ny heure de pause aho amin'ny 12 hatramin'ny 2 manao musculation aloha dia miverina miasa indray any ampiasana dia mirava amin'ny 9 indray dia miverina amin'ny salle indray. Zaho zany eo amin'ny 4 heures par jour mikotrana dia hatramin'ny 7 hariva indray mody zay vao mandeha mody any an-trano. Ankoatra ny kotrana dia mila fandaminana manokana ny sakafo, eo ihany koa ny fifehezam-batana. Voalohany indrindra aloha ny bodybuilding misy procédure be da be indrindra ny resaka hoe atleta satria ny resaka sakafo ny important indrindra dia ny resaka fifehezam-batana dia ny zavatra fadina voalohany indrindra aloha ny resaka fifohana sigara ray fifohana rongony sy ny fisotroana toaka rehetrarehetra ny revy rehetrarehetra zany mijanona raha vao resaka ao anatin'ny musculation zany fa raha sakafo ny zavatra zava-dehibe indrindra zany. 7 taona zao no nanaovan'izy hoe fifaninanana amin'ny taranja bodybuilding. Maro ny kopy sy ny medaly efa norom-bahiny na ny teto toerana na ny tany ivelany. Nanaovako compétition voalohany zany tamin'ny 2011 zay aho niakatra scène bodybuilding voalohany dia tamin'io mantsy mbola tsy fantatra daholo na ny procédure an'le izy na ny rehetrarehetra ohatry zany. Nizy ary mbola tokony hitohy le izy efa nandeha nody dia gaga ny olona fa nakaiza le olona teo nefa le zavatra mbola tokony hitohy dia zay zavatra zay ny somary dia avy eo nijanona kely aho 2012 2013 dia nanomana fotsiny aho dia nanao amin'izay ny champion d'état dia nahazo ny champion d'état tamin'izay 2014 dia natao ny champion de Mada dia efa nahazo ny champion de Mada indray dia nanomboka teo amin'izay efa natao amin'izay ny compétition teto a Madagasikara foana dia efa mahazo titre be da be foana zany dia efa nahazo champion toute catégorie teto Madagasikara koa dia teo amin'izay nisy ny invitation nanao championnat du monde tany Thaïlande izay ny voana tany ivelany voalohany zany nanao championnat du monde dia tamin'izay indray nahazo ny 10e place 164 pays nandray anjara tamin'izay dia tafiditra top 10 nao tamin'izay dia nisy koa ny invitation coupe of titan tatsy la Réunion dia nahazo 5e place aho tamin'izay compétition zay dia nanapakevitra mihitsy hoe nisy fotoana hoe tsy manao compétition eto Madagasikara tsony le tamin'ny 2019 io dia tsy mantsy nieritreritra hoe compétition anankiray ny tokony ataoko dia nanomana farany zay mafy aho na ara-batana na ara-tsaina na retraka fanarahana sakafo rehetrarehetra zany dia tena nanjery ny taktika ny bande internationale daholo zao ahoana ny fomba handresena ny olona international dia zay zavatra zay dia nireusira moa le izy tamin'ny farany teo satria nahazo ny toute catégorie ao tamin'ny classique bodybuilding izay nahazoana le médaille d'or farany teo izay natao tatsy amin'ny Nosy Maurice.
nanandratra avy ny vonina impirenena malagasy tany Maurice izy hoe tsy mora nefa ny fanomanana nataony tamin'ny fahazahoana medaly volamena. Ino ny anisan'ny tena fanomanana enjana indrindra satria na ny vola mivoaka journal isan'andro tena be da be. Ny 6 fois par jour zahay misakafo isan'andro 7 sur 7 mikotrana. Efa tsisy repotsony zany dikan'izay nanomanana an'io ao anatin'izany resaka sesazy. Satria ny bodybuilding tsy vitany hoe ingeza fotsiny ianao fa ao anatin'ny discipline ny bodybuilding vatanao hoe découpé sady sec. Ao anatin'izany resaka sesazy. Mijanona ny fisotroana rano mandritra ny 3 andro rehefa tena teo seka ianao. Mijanona ny fihinanana siramamy sy sira dia ny vatanao mamoaka resaka fibre rehetrarehetra na veine rehetrarehetra mivoaka daholo dia ny fibre musculaire rehetra mivoaka daholo. Dia izay ny tsarainy ny juge rehefa any amin'ny raha ny jury rehefa mijery anao hoe tsy niangeza ny jerena fa proportionnel ny vatanao dia seka avy ny vatanao fa tsy hoe ngeza be nefa be ranony be dia tsy lany ianao. Izay zavatra zay mafy be zany discipline na bodybuilding. Hatreto dia sady miasa izy hoe ny manao bodybuilding satria na dia efa professionnel amin'ity taranjy ity aza ny tenany dia tsy asa mahavelona toy ny any ivelany izany. Any ivelany zany ny olona ray rehefa professionnel amin'ny sport dia mifanjakana mihitsy mandray atanana azy. Fa ny eto Madagasikara aloha mbola tsisy an'izay hatreto aloha mbola tsisy izay zavatra zay satria tsy mantsy manana asa foana ianao. Raha eto zany tena hoe tsy mahavelona le izy. Ohatra ny anay le manao compétition any ivelany zao zahay miantoka amin'ny frenay le makany andafy reny dia mety izay ngamba ny mampiréussir anay satria marary kokoa mantsy ianao raha mamoaka vola posy zany dia miezaka mafy dia mahita résultat foana zany. Fa ny any andafy zany raha ohatra hoe professionnel ianao dia fa ino ny asanao mandeha ohatra manao marika na zavatra ray ianao dia omeny olona ny olona manome karamanao. Ohatra makany amin'ny salle ianao dia fa ino fotsiny le olona zany izay fotsiny ny asany nefa misy olona ohatra zay ny adversaire anay any amin'ny championnat du monde sy ny karazany reny efa mifanjakana miantoka azy nefa ny gasy amin'izany nefa tsy miraviravy tanana fa mbola milahatra amin'ireo matoko mahazo raha ohatra zay zany dia mbola manana ny fomba fisainana ambony sy matanjaka ny gasy. Matoa zany ny gasy mbola mahavita zavatra miréussir amin'ny resaka international mafy izy zay ny dikan'izay nefa izay zavatra zay anefa mila jerena ihany anefa satria miezaka zany izay foana koa zany tsara hoe hitan'olona miezaka ianao dia mba jerena nefa le olona manao an'izay zavatra zay. Azo lazaina hoe gasy mafoaka izy hoe no izy nitondra avy ny fanevam-pirenena malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa ny riny ny mba hijereny ny mpitondra fanjakana azy sy ireo atleta namany izay nahavita be ho an'ny Madagasikara toy ny ekipany Barea. Izay mihitsy aloha zany ny fanirinay fa hatreto aloha zany mbola tsisy niantso. Nisy nahazo 3e place tany amin'ny championnat du monde ny bodybuilding namanay. Nisy zao nahazo vice champion niaraka taminay teo tamin'ny farany teo dia zao nahazo médaille d'or fa mbola tsisy niantso aloha zay hoe makane série ohatry ny Barea hoe ray stade na sy karazany fa izahay anefa vonona satria fitiavana ny anay le sport zany sady fahasalamana ho anay le izy ny fialam-bolinay no fitianay le izy. Nefa zahay makany ivelany saim-pirenena gasy ny avoakanay raha vao mandresy zahay dia fantatry olo hoe Madagasikara zany. Izahay koa zany mireprésenter ny gasy any andafy any dia mahafantatry ny gasy ay Madagasikara zany misy. Dia izay zavatra zay fa izay foana zany tiako hafarana hoe mba fiangaviana amin'ny olombe rehetra sy manam-pahefana rehetra eto Madagasikara zany hoe mba jereo ihany karazana sokajina sport zany satria mibe da be mba miezaka sy ny karazana surtout le individuel mantsy somary sahitsahirana ihany. Ankoatry ny fanandratana avy ny vonahim-pirenena nefa dia misy fiantraikany tsara amin'ny fivelaran'ny atleta iray ny fivoahana makany ivelany. Ho ana manokana aloha akoatra ny fitondrana ny vonahim-pirenena ny Madagasikara any ivelany dia misy koa ny relation internationale dia ianao zany manomboka reconnu any hoe misy atleta ohatra zao ka any Madagasikara eo zany ny olona mahafantatra le firenena hay misy olona ohatra zao ny any Madagasikara. Dia akoatran'izay koa ny resaka misy tompona marika na produit dia lasa ianao ny ataony ambassadeur an'le marika ohatra zay zany dia lasa reconnu zany ianao eto. Dia misy koa ny resaka développement personnel zany lasa hoe manana relation be da be ianao dia en plus n'izay koa ianao koa lasa ohatra amin'ny orinasa iasanao dia ianao lasa image le orinasa zany amin'ny resaka sport rehetrarehetra dia afaka manoro olona ianao amin'ny resaka sport sy resaka satria ny sport ity mantsy resaka santé koa no zava-dehibe fa tsy resaka hoe bokona fotsiny fahasalamana ny zava-dehibe dia izay zavatra zay ny tena important indrindra.
tantely amam-baona moa ny fiainana ka ankoatra ny lafiny zavatra tsara dia misy ihany koa ny fahatsiarovana ratsy izay niainan'izy hoe teo amin'ny bodybuilding. Ny souvenir ratsy zany tena tamin'ny ainako tamin'ny bodybuilding dia ny tao alariny eo zany tena hitako nangidy tamiko satria tao anatin'le nietsika be ny allergie satria zaho misy allergie dia nefa ny coach nitondra anay zany teny hoe président ny fédération bodybuilding teny hoe tsy mahazo misotro rano nareo manomboka eto nefa le allergie mila misotro rano mba hialana amin'le mangidihidy dia avy eo somary finosana sase ny kibo amin'izay mivoaka tsara ny tablety dia tena nijaly aho reha hitako nangidy amiko mihitsy nialina iny raha pitso ny compétition nefa tsy maintsy manao an'iny raha tena teo seka tsara fa tena hitako hoe jaly tamin'izay zavatra zay eo ny tena hitako nisy ngidiny tamin'le fandehanana voaka compétition. Tsy notanan'izy hoe no fihiny no azy irery ny fahaizany fazarainy amin'ireo malagasy mpiray-tanindrazana araka izany dia betsaka ireo tanora no ampikotran'izy hoe ny conseil-ko ho an'ny olona ho an'ny tanora rehetra zany raha ohatra te hanaraka nyty taranjana bodybuilding ty voalohany indrindra tsotra fotsiny zavatra apetraka zany une fois aloha ianao vao hiditra atletana bodybuilding zany dia tsy ny zavatra tianao ny apetrakinao ny fiainanao fa ny tian'le discipline apetraka na resaka sakafo zay na resaka fitondran-tena zay zavatra zay satria tsy hitovy amin'ny olona tsotra ianao raha ohatra ianao atleta zany raha ohatra ny olona andeha vocal ohatra hoe hanala azy ianao tsy am'izany handeha ny olona andeha irevirevy ifoka sigara ianao tsy am'izany fa ny anao fotsiny hoe misy dietétique na sakafo arahanao io dia ny supplément alimentaire koa zadina resaka hoe protéine rehetrarehetra hiarovana amin'ny fahasalaman'ny nify rehetrarehetra mba tsy hararina ohatra zany mandritra ikotranana satria une fois ianao mikotrana dia tonga daholo ny aretina rehetra raha mbola andeha irevy ianao sy rehetrarehetra dia lasa aretina indray ny azonao fa tsy forme. Ny afatra ho an'ny mpitondra fanjakana ambaratonga ny rehetrarehetra zany mba tokony jerena ihany le atleta indrindra ohatra ny manao individuel ohatra nay mantsy somary sahirana kely ihany indrindra ny bodybuilding zany le manao compétition internationale izy anisan'ny miantotena izy mividy mibieny nefa zay zavatra zay anisan'ny mafy indrindra ho anazy misy ihany ny olona manome malalatana manome fanampiana zany fa tsy ampy zay zavatra zay fa hitantsika ihany eka masantam-bolany gasy rehefa makany amin'ny international na ny ofana hôtely na ohatra zany fa izay zavatra zany mba angatahana satria matoa rengen'ny atleta na tsisy fanampiana re mahavita mamoaka médaille d'or sy ny karazana efa miezaka ihany izy nefa voninahim-pirenenan'ny gasikara no entinany mandresy ny atleta dia ny saina gasy ny ahofaofany dia mahafantatra zany olona ay zany Madagasikara zany misy ary misy olona mendrika koa ny eo amin'izany tanàna zany. Ny fotoana moa misy fetrany ary ny atao misy farany ka dia izay ihany koa namarina ny fandaharantsika androany ny lesona azo nitsoahana tamin'ny fiainan'ny Zoe ilay manana medaly volamena amin'ny bodybuilding dia izao raha ohatra ka te ho salama ianao dia eo izay fifehezantena izay na ara-tsakafo io na ara-potoana io dia ankasitrana feno ianao nanaraka ny gasy mafoka hatramin'ny farany mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny herina ny toy izao indray tompoko lasy tompoko vavy.